vavaka aminao zahay Kristy fahaoreny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitranay iray amina anao anye ity Madagasikara ity Jesosy o miangavy anao re zahay onjereriray misedra olana vavaka fiantsona fifadikana fibebana ho an'i Madagasikara zay manomboka ny 18 septembre 2023 hatramin'ny 24 2023 24 septembre 2023 ho avy zao vavaka sy fifadikana ary ihany koa fibebana ho an'i Madagasikara mandritra ny 7 andro. Halleluja. Ny fotoana dia amin'ny 1:12 alina manomboka ny fotoanantsika eto hatramin'ny 4 maraina. Vavaka ho an'i Madagasikara mba amindra fo amintsika ny tompo, amindra fo amin'ny firenentsika, iverina amin'ny fitiavana voalohany, iverina amin'ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, iverina amin'ilay Andriamanitra Abrahama, Jakoba, Isaka, ka hiaraka isika ivavaka, ifona, ibebaka ho an'ireo malagasy namatsika. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny tantara faharoa toko fahafito andiny faha 4:12 ka hatramin'ny faha 5:12. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy, raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka mela ny elony ary ahasitrana ny taniny. Ary izao dia hihiratra ny masoko ary ny sofiko hiaino ny vavaka izay atao amin'ity fitoerana ity. Fa efa nofidiko sy nohamasiniko ity trano ity mba hitoerany anarako mandrakizay ary ny masoko sy ny foko ho aho mandrakarivo. Amen. Vavaka sy fifadikana ary fibebana ao Madagasikara manomboka ny alatsinainy 18 septembre 2023 hatramin'ny 24 septembre 2023 hiaraka eto isika ifona ho an'ny firenentsika. Halleluja.